fa ino ny tilazaindry ka nidina teo izy zara saika lasa dala andrekako zava-dozy zany fa mbola miresaka sika feo za tsy adalaindry amin'izany Hey, dia efa tanteraka izany izao ny sitrapondry dia ataovy izay mahafinaritra ny saindry rehetra. Sitrapoko? Sitrapoko karakory? Ny amin'ny tsoroko? Azafady. Tsy voatery mihitsy itsory. Eritreritra any amin'ny alahelo ny tolotra. Izay décision raisina ke fa tsy za mihitsy. Ka efa fantatry indry ny problème dia raharotindry amin'ny faiblesse-ny izy. Anareo mihitsy mankasavy-javatra. Mahalalaka tsara mihitsy décision an-tsioko izany. Fa eo alongany izany nanakory fety lamina. Tsisy zavatra niditra amin'ny saiko mihitsy. Amin'ireny appel ndry tsisy farany ireny. Dia tsy nikorana izany anareo sy tsory Zay fahasairananao izay indrindra na tonga andray andraikitra na dia mafy aza. dia sa iseho vahoaka zany ianao Fantatro ny tokony ataoko. eritrereto ihany alohan'ny hanapa-kevitra tena ny aina mianaka mihitsy mantsy ny anjeu amin'izao Ampy izay fotoana lava izay ry vero mila fahasahiny izany. dia ahoana ozy izy fanomezantsiny antsika roa ny betsaka ataoko. Fa zay fa tsy mandray andraikitra indray. aza miraharaha izany rangaha Antsika aloha tokony hiverina nambitamby ny tikay. dia hoe andeha lela-paladia aminazy ve azafady tsy midra n'izany kosytsika Antsika ne manjary taraiky be dia sana tsy vaky lohan'ny tolotra intsony. inona ary no ataoko anazy eo ny tamena nga mirehatra fa izany eo ihany mila miresaka miaro vola ianao Nangano akory nangakory nandeha nangaya fitiavako anao ty tsavony fa nao tiako na maromaro volagno mitetika ampisaraka ndre ino raha andalo zavo amy fiaragna aminao na morana mafy na mangidina mamy za tsy ale ko fankaratsiagna taon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe falandate ko fankaratsiagna taon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohiny atsika ko mifampato fiarahatsika haritre. Fa zay nga mona nino zay nga niady. zavatra fa mihitsy le nahazo anao maly reny fa ianao fotsiny motsy teteny aminahy Fa zana nino eritreritra zany hoe mandainga za. mandinika le zavatra nisy maly reny amanko ohatrany hoe lasa manimba ny programme anao ve rangaha fa sy miaro vola Maninona?
Sasa Resaka tsara mihitsy izay ka. Fa tsisy fanaratsiana araka ilay mieritrika retin-dry aloha. Mba fanontaniana foana ny na igny. Za longany tsy mino hoe tsy niarana andina reo mianada. Ortika, fa tena mila tenenina amindry amin'ny atsipria mihitsy moa izany ny zava-nitranga rehetra tany. Fa zay be fa hitrotro. Fa mankasitraka ake. Sady za mitana promesiko jusk'aminy farany. Ny amin'inona? Protection ho anao amin'ny mama faraka. Sady mavaly ny fitiavanao anahy. Ahoana ny fahitanao azy teo dokotera? Ohatran'ny marina mihitsy aloha ilay teninao hoe vokatry ny fahaterana ny tena nahazo azy. Izay moa tsy nahita azoko. Izay ilay tsy teto. Fa efa nahazo fanafody izy dia aleo aloha izy haka-repos tsara. Fa raha ny tena marina izy io tokony any amin'ny hopitaly ny tsaboana. Ka ilay fivezivezena azy ho ny tena olana. Dia ahoana ary no atao Raha mety dia aleo mba aty ihany izy nikarakaraina dia atao izay fanarahantsika. Eny ary tsy maninona. Satra betsaka dokotera. Fa anareo ve mba nahafantatra ny fahafatesan'ny dokotera Félix? Ohatran'ny lasa resabe hatrany amin'ny hopitaly any manko ilay izy. Tena nampalahelo mihitsy ny indrangahy iny. Na izay aza tsy nino. Ka ny olona ary miteny hoe ohatrany hoe tato aminareo tato mihitsy no nisehon'ilay lozana. Ilay olona koa izany mba mahita lazaina. Mety hoe amin'ny maha-dokiteranay anazy nga mba mahatonga ny olona hiteny an'izany. Matetika mantsy izy mivezivezy aty aminay. Voaingana zao izy mitaty. Eny izay ary fa arao maso tsara amin'ny fanafodiny dia ambariko ihany ny programa manaraka. Eny ary satra betsaka. Eny ary Miary vola? Oui. Avoakely anao dokotera. izay ary aloha fa lasa Eny satra to. inona ary no ataoko anazy eo? Ny tamena nga mirehatra. Fa zany eo ihany. Mila miresaka miaro vola ianao. fa zay nga mona n'inona zay nga ny ady. Zavatra fa mihitsy ilay nahazo anao maly ireny fa ianao fotsiny tsy te teny aminahy. Fa zana n'inona? Eritreritra zany hoe mandainga zany. Mandinika an'ilay zavatra nisy maly ireny aho manko. Ohatrany hoe lasa manimba ny programanao ve rangaha fa sy miaro vola. N'inona? Sa sao dia ilay vehivavy niresaka taminao iny. Vehivavy izy koa zany. Ilay namany tika, loza ianao hoe mahafantatra ny tolotra. Misangojy ambony ambany ange fomba mpiresaka ao anahy maly. Dia avy eo ianao mody tsy mamaly ny fanontaniako mihitsy. Dia avy eo ary ianao ohatra mitsotsoka tsy hay izany. Orsara. Lasa lavitra kosa aloha ny sainao zany. Taoriana n'iny ary ianao ohatra ny tsy tokony tenanao mihitsy. Orsara aza miteniteny foana aho afaka marintsika ny zany raha tsy matoky anao. Gaga manko. Tandremo zany tonga anao miaro vola fa miady atsika. Sary fe adaly. Fa ny sainy fotsiny mety tsy lamina zao amin'ny reny nataovanao anazy ireny. Afaka ampianoko ny rorotra ka zay
mampiasa saina anazy. Izany zao mety. Ampitoany amin'ny ora kiny afatra fa tsy tafakatrany aho. Sady za koa mbola sahirana. Le gardien koa ato tsy salama. Ok. Alaminao kia. Zay. Eny tompoko. Mirary soa indrindra madama. Tsy miakatra eo ny aky madama. Zany ve? Vizany antsondry teo? Izy ihany ka. Tsy niteny hoe inona ny antony inona? Toa hoe marary hono ny gardien andro zareo dia somary sahirana kely izy. Ary izy zany tsy idirany amin'ilay omaly mihitsy. Tena tsy haiko aky. Bonjour monsieur Rapide. Salama monsieur Rapide. Bonjour. Nanao ny avy hitako ny pelipelika mihitsy nandiny araka tamin'ny comptable maly. Ary ianao ty mihitsy zany naprisika azy raha zany. Dia lazay fa monsieur Rafide daholo na amin'ny kafaliana na amin'ny karatsiana. Nareo kosa angamba tena mamy mihitsy omaly ka. Fandraso aloha. Aiza madame Vero? Tsy miasa izy androany. Fa maninona? Mbola misy manahirana azy io. Ka androany ihany sa long terme? Tena tsy hainay. Ela ny andasako an'izay. Sao dia mba hisotro jus de papay aloha zaraintsika telo. Fa inona mahafalifaly an'ity monsieur Rafide ty? Ohatrinona moa ny karama farany ambany tamin'ny andro madame Vero. Dia ataonao inona nefa zao zany? Ka miova zany ny fitantanana manompoko zaoko. Fa izy zany asoanareo zany? Ny any am-piasana. Fa angama mantsy hiasa? Sao dia misy fiantsoana tampoka. Sady za koa mbola manana fotoana amin'ny maître. Maître sa mareo. Ka vao naheno any resaka iny to dia tany aminy saiko. Sady to dia nitsiko. Efa tenenina foana ndry zany manao hitsin-dalana izany. Efa hoe miaramiko aloha. Ka nareo tsy inona tsy mety tonga saina mihitsiko. Dia aleo anaovako azy. Fa ny natao indringa moa mety. Reny ary ny vola lanindry fatany fotsiny. Sady indrina efa niteneniko efa mifampiresaka izay ho aho. Dia reny dima azendana be re zany ny vokatry ilay fifampiresana. Ty vava. Ny olona ery vanaka mihitsy mijery anareo. Ataon fidy resaka fotsiny. Tonton Andry taiza koa iny. Efa tenenindry io ajanony ihany izany. Efa haiko fa allergique aninareo. Ny fahafatesan'ny docteur Félix zao koa avy any aminy. Zany teny Mario. Zany tsy miany any amindry e. Sérieux zany ka. Raha tsy hoe tetika mandry anazy indray angany ataonareo. Raha izay manko dia tsy mifaka. Tsy izy fa Rafidy. Ndry mihaino vavan'olona tsy mba malala manadiady akory. Ka maso mijery fitaratra vitako. Ko raha tsy vita amin'ny valo braingana izy ty. Raha ndry zany naheno ny kabarin Rafidy na mingavinga ana tao. Ngamba dia nitehaka. So ihany aza fa tsy taniko. Dia mangina fahendrena fa tsy manky tsara fotsiny. Eno ahy. Sady za koa mbola variana tany amin'ny tsiory. Ahoana marina mba fahitan'ny maman anazy iny? Olona efa hitako isan'andro ve dia amin'ny tanindriana? Réaction maman aminy tiako fantatra. Tsy misy problème amiko. Kosa hoentiko aty izany rarivo. Ka za efa nera tamin'ny papako.
Naveriko fa tsy ho avy dia tsy ninto ianao. Ka le vavanao tena tsy tiako be mihitsy. Na tokony hiandranao aza tonga dia lasa sorena. Sara, ahoana kosa moa tsy ho tezitra. Nareo rehetrarehetra ohatra no mijery fotsiny. Zay le problème. Ianao tonga dia hoe te handidy hanapaka fotsiny. Afaka mifandinika ane, fa tsy tonga dia hoe omena olona ny atelier. Efa alohalika andram-bary Sara. Zay mahatonga namandray an'ireny fanapahan-kevitra sa efa any am-ponja vao ahita solution ianao? Aza mbola mieritreritra an'izany fony izany aloha. Fa misy zavatra tiako anontaniananao marina. Fantatrao ve Iray? Tsy haiko hoe izy ny tena namany hoe ianao ve sa tsy ory? Tena mbola tia ka indray ngamba zao mety manam-pozina anao amin'izany resaka izany. Hitako ny fampiresaka manko izy tsy ory. Ovino? Tany amin'ilay fety tany ampiasana an'zareo tamin'ny Maly. Ohatra mbola tsy niresatresaka tamiko an'izany mihitsy le ria. Fa mbola tsy mivaliana ane le fanontaniako e. Izy mahalala an'izany fa tsy misy idirako izany. Izany indray koa ny lalana hovaniny amiko eo. Dia tena tsy fantatrao zany izy? Efa henoko teo ambavan'ilay ria mihitsy izany resaka izany. Fa na zaza mbola tsy nahita an'ilay siako. Fa ina moa izany no mahatonga anao manontany an'izany? Ka tsy ory hoa ohatra ny manana problème izany izy fa tsy mety miteny amiko. Izany ve? Na miaro vola zany sahira-tsaina kely mihitsy aminazy. Ary fambanaka azy Irela. Midy ambony akao izy. Matahotra voatsindrotsindrona anga. Efa nampoiziko mihitsy hoe tsy maintsy za eritreretiny aminazy ke io. Teny adivandry. Ataoko mahita iny efa nikoragna zay roa. Dia izy rehefanicomprendre. Tsara koa rehefa tonga saina. Aza volagny koa zany izy mamafy sao dia arako fo keo. Dia efa indry zany ny herany. Fa ndry koa mahalala ny hevitro. Rehefa nieritreritra za magnino raha saigna mandeha ty tsy ory. Aza mivadika ato. Tsy azonao mihitsy ny tiako koragny. Olona tokony efa lavirina ve ny mbola asesika indray? Ka tsy ry ela ny koragna aminazy fa tsy ka roa e. Ampiakatra ny tambavika ao ndry Tsy ory mihitsy ny ratsy fa imiora. Ary izy mihitsy magnapozina zany kanao io. Za tsy malala zay tsy kombakomban'izy samy ankizy ihany. Fa ny any tsy tiako fotony sady marikoriky koa iry ela le manenjika lehilahy. Ka zany tokony agnadiovatsika saignany tsy ory mba tsy eritreretina ny iry ela koa zany. Dia vovany olana. Ko raha tsy iry ela rery ny vehivavika manina raha mitady eny anany eny dia vita. Zay saigny mihitsy raha volagninao raha tonga keo izy. Zany le raha tadiaviko e. Raha ho afaka aminy koa ny foko. Mahazo matoky alohanao maman fa voasambany regny ny koragna. Fa ahoana le tamin'ilay fety? Efa nantsoko tsy ory. Dia efa nampitandrina anazy za. Dia asovy tonga eto aloha hita eo zany. Allô? Aiza ianao zany? Ohatran'ny tsotsoka fotsiny Maly
Efa sangy mihoatra an'loha kosa reniko. Tsy nanino ianao? Dokotera aza ny alamainako. Mba azonao tsaina hoe aiza io? Nga tsy ao ampiasana? Eto amin'ny seza fiandrianana. Ato amin'ny birao amin'ny PDG. Aiza koa monsieur Rafidy a. Mekary ianao dia ento ny fitaovam-piasana rehetra. Fa ahoany? Tavita ny tolona lesy ry dada. Rafidy tsy miteniteny foana zany manao proclamation. Nga madame Vertsy ao? Aza miresaka amiko olona lany dady zany aloha. Sao dia mitsapatsapa nga anao marina. Mekara ho aty. Alohanao mahita toy izay tantarana. Raso aloha e. Tsy kompisoroka ve zany ataonao zany? Nareo zany koatra tsy nianatra lalàna. Efa hoe cas de force majeure no andraisako amin'ny mpanetretena ny fahefana. Tsy mino a. Kina ary mampisalasala an'le rangaty. Matahotra ako. Ka ho avy ianao sa tsy ho avy fa mandeha ny fotoana ka. Io akanosano ihany nefa nahavoanao. Tsy hoe kanosa nge fa mila mitandriny. Ka tsy afaka miandry an'izany ny fampandehanana ny raharaha rehetra. Allô? Ho avy re za monsieur Rafidy fa inona ary ty a? Zay ay. Aza ila anao fa miandry anao a? Ok. Dia tsy mila mandondona tsy maka audience fa tonga dia miditra. Dia aza dino le zava-mahery. Nossa, enxerga mandamandreto fotsiny aho tsisy zava-batatra aho reto tazana tolovisy eky fa mirehefa zaka mieritreritra ny zavatra saika ataonay azy tsy ory fa inona ky izany hitandry saika hanofa trano atao aminareo zay ataovy sérieux kokia tena marina e fa mivadindrino ny salasala raha teo koa aloha zao za tamin'izany dia mety tsy nanika eny fa efa azoko entina any an-trano amin'izay ange izy e tsy be dia mamanareo tsy oro manko tena midy vazana mamanareo mihitsy shi miazy adalany rehefa ny antsondry izy tsy ory ve teneniko ange izy amin'ilay tsomorarahandro io mihitsy dia teneniko ndray natsoko dia ndresaka izay mbola ka mosa kosa irana kely tany an-trano mila jerijerendry ihany izy fotondry hoe na mahatonga anazy mororosaina ohatran'io fa ahoanaky tsy mandeha ho azy na ohatrandray fa mety misy antony hafa ao manina raha to dia tsorindry zao a tandry namako indri dia tsy misorona fa ohatra manana problème amina vehivavy izy ohatra vehivavy izaky le anarany aloha tsy tadidiko fa tany amin'ilay fety izy tamin'iny fa sérieux izy zany tsy haiko aloha tsy haiko hoe izy amin'ny mbola amin'ny mandainga azondry fa tsy ory tena tia amiko hoe namana fotsiny ao zareo tolotra nefa miteny hoe
miaraka omby zareo dia tsiko. Aza manao izay ampitapy anao eo koa ndrika. Eritreritra fotsiny anie izany e. Mbola tsy fantatry. Ka efa endry fa tsy ampilamina saiko indray zao izany. Kala kimanjakelinay aza tatetry indri fa resaky tolotra neky indraindray tsy tandribe niany hoe izy andraisiny enganye. tena efa tsy androko mihitsy fotoana iresana aminao. Zako manko tsy afaka makany an-trano raha teo. Tentena momba nanga ianao. Eny e, lezika ny anareo tany amin'ny polisy iny dia tsy mbola nazy vaovao mihitsy hatreto. Lamina tsara ny tampoka. Siro amin'izany ianao. Raha fidy arany ny bitabitaka be. Dia diso hevitra izy raha izay. Eny e. Azy dia mbola matoko loatra aloha fa izy ary tsy matahotra mihitsy any. Inona moa tsy efa nataony anahy? Hatramin'ny fanalam-baraka teny Masim-bahoaka fa mbola ity aty. Tena sujet délicat be aloha ilay crime. Mampanahy azy zao efa mipetrapetraka tsara zao ny fiarovan-tenany iny any. Tena izany hevitra. Tsy haiko zako ny problemako ty miaro vola tsy mety mireconnaître anaty mihitsy. Ka izay moa mahazaza azoko. Sofiko aza malilo mihitsy ny tenenany an'izany. Tsy atsona efa azo ndrafidy indray ny fony zanakao. Vitan'iny tsara mampiadantrana anareo. Argument matanjaka iarovan-tena sy fanamelohana azy amin'ny docteur Félix io zao mila eritreretintsika tsara. Va daholo izany rehetrarehetra izany. Fa efa mifampidinika tsara nefa nareo sy maître. Ka rehefa eo tsika samy mitondra miprofo dia tsisy atahorana. Za aloha raha ny secret indrafidy fantatro dia tsy afany miala mihitsy. Satria hatramin'izay niverenako teto izay ka hatramin'ny nandehanako tany amin'ny docteur Félix farany dia fampiresaka foana zay roa. Ka izay anie izao efa zava-dehibe. Tsy hambaka an'izany mihitsy izao ny amin'ny maître. Fa hoana? Na izy nahatonina an'ilay hoe tsy maintsy amironako dossier iny ataoko izay anapotehana an'ino izy izy. Izay zao dia efa izy. Azontsika exploitena koa any izy amin'ilay taratasy nomeny amin'ny maître nolazainy hoe misy sony mitovy. Marina aloha izany. Raha fidy mihitsy anie ny tena nanaonao foana tsy mahatambava. Za raha mba gava. Mila amboarina aingana izany izao ny programme ahafahantsika manao confrontation alohan'ny enquête. Ok ary. Mandroso. Sy midira aloha. Fidy. Aonao zay ankizy tao? Somarako sy fantatra izay miandry atoko. Lamina tsara izany. Ty mbola tananako. Zaoko. Enao ty ragady bela lehibe mahita atao mihitsy ka. Sy zamaka ty zao e. Mipetra aloha. Avetsy mibrao. Fa izy mipetraka eo? Tsiory. Io le fandraisako anao taloha. Enjana koa nataony madame iny ka. Fa misy farany zavadrehetra. Nofo sisy izany. Tsy mampina aloha efa hodinao tanatin'ny 4 raha mibaolina. Tonga dia vao aloha reto. Dia maka aina tsara nazavako azy.
Tena dina tokotra moa ny tena anaika. Ny azy Dao za tsy izy ary. Itony ianao. Za zao fa nieritreritra fa efa tsy etsitsosy. Tena mialatsiny fa tsy andreva tafandalitra dia foana ka somaromary zavatra natao zay tato azy. Kila vaovao. Tena misy ka ary maro be mihitsy fa mafaho daholo. Za zao efa miandry tatitra mahakasika ny resaka nandehananareo sy mamafara. Mampalahelo e. Fa ahoana? Teradosa nge ny andehanako tany. Fa ino no ty lazay se? Maty Docteur Félix. Taorina fampiresana iny. Ha? Maty? Fangana rary? Tsy narary ka. Vokatry ny sotasotany olona. Za aloha mieritreritra fa tetika andeha tena mivery daholo zao. Tena mahagaga zany a. Anadiady ny mahakasika ny Simon ny nandananareo tany. Kinona moa ny ifandraisana zany? Problema zareo mampiasana. Tena zao fa tsy azoko. Zao le izy. Zao ary. Taorina ny fampiresana isy rafidy iny. Teo za vao nafantatra keny zavatra ny fanarahana izy very tao. Dia rehefa nantanan-drafidy avy eo, tsy elakely iny. Maty Docteur Félix. Mario a. Tsy mety ny tonga dia mitsaratsara olona vetrany. Eny e, marina aloha zay. Fa mampalahelo fotsiny ahoana moa zany tonga dia amotena ny fiainan'olona ohatr'izany. Vokatry ny fankalana tsotra ao fotsiny. Fangamo very tsy afaka niary tena mihitsy e. Tena problema nge ka teo amin'ny vavadiny zareo mihitsy nahitana fatin'ny Docteur Félix e. Tena raharaha zany. Vo avy mifankahita teo zay. Nareo sy vero? Tadihevitra zay hanavotana azy. Fa efa nilama moa zany le anareo. Taorianan'ilay faninjena iny dia rehefa nazava daholo moa zany rehetrarehetra. Dia efa nifamily zay. Tsara kosa zany. Ty aloha mba registre kely ao. Fa tsy afaka miasa hoana izy. Ngaty salama? Ianao koatra ny tsy dia maheno. Efa hoe sahirana hoana izy. Ay ve. Fa cinéma koa aloha reny nataonao maly reny a. Ina indray ny andrity inona? Savily volona teo dia tany dia tsy hitako. Iry ela ary tonga dia tsy nirara intsony vao nahita zanako mbadama izy. Fangano tady anakay izy? Raha tsy nanaiky teo miora dia izy ny sotominy. Fa ina marina spectacle nisy tao zany? Monsieur Rafidy sy ny scène ny e. Nogaogany teo amin'ny micro teo madame. Ha? Hitandriva tsy au courant ninona mihitsy ilay namantsika. Tao rehefa saika nisy totondra raha nisy kely. Dia sako monsieur Rafidy zany kastanana madama? Izy sy maître nge zany. Tena olona dala mihitsy e. Fa hitanareo zaho mieritreritra hoe sendra mba suite ilay tany amin'ny polisy ary na tonga madama tsy afaka. Fa tsy te hiteny fotsiny izy.
Fangany toy jusqu'à tany amin'ny polisy tany izy. Ohatrany hoe resaka fatin'olona tao ambavady. Tao ambavadindry zareo. Grave be koa zany. Zay aloha fandiasa e. Wai, tsy ory ah. Fa nena mipakakitay ao iny. Mandroso tsy ory a. Fa ino ty zavatra ataonareo ty monsieur Rafidy? Inona hoana? Atao broko ako. Ary izy azoky ray ty. Zava amin'ny letsy a. Leo be a. Izy ndray ty mangataka demande d'explication. Zavatra efa tokony mazava amila zao. Zay le hoe apoizony zava-drehetra. Fa tsy hoe aza manany apitsy. Tena mbola ho any aninanareo zao monsieur Rafidy. Zandry a. Avereno tadidiana daholo ny teniko tamin'la rehetra raha nisy ny dilana ray aza. Aiza zao vero. Tsy efa mandady eo dépôt. Anao zany monsieur Rafidy nanao sabotage avec madame Vero. Non. Tsisy idiratsika ny affaire docteur Félix. Fa docteur Félix ahoana? Novonoiny tamin'ny fomba feno abibina. Fataiza ty le zalahy iny tsy maraka vaovao a. Ngaby ny dimy madame Vero tao. Zavatra grave be igny zany hoe faty amin'ity voan-tranonao zany. Ai. Mivoatra aingana dia aingana ny toetra raha zandry a. Sy eo loatra eny e. Raha mbola te hiasa ato. Raha andre miany fa ohatran'ny ratsiratsy ny fifaran'ny société anareo io a. Fa ahoana zoky? Ka i Rafidy efa manomana ny fanonganana ny madame Vero izy somary eo. Zay vao mazava amiko amizay monsieur Rafidy. Ny amin'ny fanjakako sa ny amin'ny docteur Félix? Akano sanany ianao a. Hainao tsara fa tsy ho resinao amin'ny resaka lalàna mihitsy madame Vero. Dia nahilikanao any amin'ny famonoana olona any le izy. Mora. Ambaranao fa mbola tsara ny aonao monko zay sy dokotera iny. Zao e. Inana say andro loka. Io misy. Masotonareo ranga. Madapia. Mampatsiahy zavatra anankiray izy ty Rafidy e. Izy zany manao an'izao. Tsy azonao mihitsy ny tiako atao. Tsy hoe manameloka anao a. Aza hitretina koa ny noroany. Io zao voro, izy. Allô? Ambany be feondry. Mitenena mafimafy kely. Allô? Mahendry? Tsy tiako en'ity kasy mama kia. Tsy betindry le maly. Problème be. Nga? Raha ny sitrapoko angamba dia tsy hipetraka tsony a. Fa nisy inona kia? Efa tika andray zao neky ny inoma mama teny. Aiza koa? Ohatran'ireny hoe tika reny mihitsy ny zanany. Zany a tsy afaka mivoaka ny trano tsony koa. Ohatra. Koa raha tsy dia efa inona ry kara? Tsy irony naleako tany dia ndripa nelanelana. Andray kosa? Tena leoko izany io raha.
tena leo zavatra ataon'tika calme aloha e. Ngandriana eny na eno an'izany zavatra tenenina mamy izany dia gaga ndry e. Ohatran'ireny anjelikely ireny mihitsy miferitreretana amin'ny mamanazy. Andraso fa tsy maintsy tonga any aza makatika ia. Fa maninona? Tsy maintsy ataoko izy elana iny ao Izany kosa ve ny toetrany? Ndriny eo aka efa naratsiny tamin'ny mamy. Sao dia hitombo problème mafy eo indray izany. Zay kia? Reveo indray. Allô? Allô? Ino manareo tsy miteny aminakà mihitsy? Fa ahoana? Monsieur Rafity sy comptable mitrotsokosoko amin'ny bureau madame. Comptable? Or. Manao fety eo reo zao. Reo indray mitantana société manomboka zao. Ndry ve nahita anazy nandalo teo zany? Tsika sindry ary tsisy niala tetoko. Ka vao tonga teo Monsieur Rafity dia nanao vava taminay. Fa izay aloha tsy nieritreritra hoe ho any amin'ny birao anareo izany e. Fa tokony antsoinareo foana madama na dia izany aza. Izy ngefa nanasa ohatra hoe sahirana e. So anelongely olona eo. Ka lazainy miraitsikombakomba ambony antsika raha tsy maintsy ara. Dia atsoy ary iziko. Sady ianao izao no akaiky azy. Avy indray sarika zay a. Ino zao tianao tenena amin'izany? Ray biraoko. Sady izy tatoto lasa olo malaza mihitsy. Anino? Andany aloha raha mainky. Ao tsara ve lahy? Lamaka. Ohatrambola tsy mahazo volotany a. Ao asikely aloha. Ampy zay Rafity e. Alekoatra ny olona le groupe. Mbola zandry ny lafiry taona iny. Fa tsy hitanao hoe fantsy omeko azy teo e. Ka hitako hoe lasa ny alika efa mba nambatonareo. Fa tokony mahihany aloha tsika. No tonga indraindray ohatra vary marina zany. Le milaza faneona tamin'ny docteur Félix iny no ohatra mahalasa saina. Tady miangatra ve? Zao no atao. Vorina membre ny CA zao. Fa inona no tianao atao? Mila manangana nouvel ordre le plus vite possible. Atau cara Afera Maty, fampisarana